Natanteraka velakevitra narahana adevitra mahakasika ny andraikitry ny olom-pirenena sy ny fokon'olona ary ihany koa ny fiarahamonina sivily amin'ny hoavin'ny firenena ny vondron'ny fiarahamonina pirenena FFM tamin'ity androndroany ity. Mitatitra ny vaovao Ravakarandriamanala eo amin'ny sariny Mamy Rasoanaifo. Ilaina ny fandraisana andraikitra ny fokon'olona ifotony sy ny fiarahamonina sivily atao amin'ny firenena. Manoloana ireo dia misy ny sosokevitra avy amin'ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena FFMA fikambanana ny fokon'olona mandray andraikitra amin'ny ametrahana rafitra maharitra entina hanarenana ny firenena. Rafitra izay aharitra moa ary mifotsitra indrindra amin'ny fananjanana ny demokrasia feno. Nambaran'ny FFMA tamin'ity androany ity fa aoriana ny fametrahana ilay rafitra maharitra dia misy ny dingany eo amin'ny famolavolana paikady entina mampandroso ny firenena ka ilaina ny vinavina mpiarahamonina amin'izany. Efa manana vinavina mpiarahamonina ihany koa ny FFMA izay mifototra indrindra amin'ny sehatra fanabeazana, ny sosialy ary ny toe-karena. Fa alohan'ilay vinam-piarahamonina zany dia manolotra koa izay fanabeazana avy hatrany ho an'ny olona tsirairay avy satria ny fokon'olona no tena tsy voajery intsony. Tanjonay zany dia hoe manazava amin'ny rehetrarehetra hoe fa inona izany fokon'olona. Fanabeazana mihitsy miainga avy amin'ny fotony. Inona no tsy na hoe fototany, inona izany fokon'olona. Raha tena marina tsy anjaranay akory ny manao izany fa rehefa tsy vita dia tsy hifanomezan-tsiny intsony fa ny fandraisana andraikitra zany zao no atao hanarenana ny firenena aingana dia aingana. Marina moa fa anao hetsika ifanesy entina hanabeazana ny olom-pirenena ny FFA mahakasika ny andraikitra ny olom-pirenena, ny fokon'olona ary ny fiarahamonina sosialy amin'ny fampandrosoana ny firenena.